Qu'est-ce qui se passe? Niche. Rani tebi tebiku ni aminwa vinire uzanaku nunu sedainaku caminhando na talu derari nirari yana Rani fifa amini fitu situ sini não faça barão caminhando no talo terari lirati chana zone be
motherfucker too crazy sauce. Votena tapilay fitiavana katafatuejao fararinirati kama Famararize injai Mufauria naku Caminhando na talu Derari niratikiana Rami fatiziraku Re famisi ditizai Me fanya inanaku Caminhando na talu Derari niratikiana Me say design na Votena tapilay Fitiavana Katafatuejao Fararinirati Mankani tinawin Itini from my face That is easy Bebatu kifati kana Zaule beza Se design na Votena sapila Fitiana Katafatuejao Fararinirati kana Tiana Tiana Ie, raha ny entratsika dia arabaina aloha tsika. Potratroka rehefa miarabantsika mianakavy a. Ity kasikety ity mba atsofoky mihitsy fa nomen'olona namako izy io dia nahazo anakenina ohatran'io a. Fa nareo izay mandalo aty ka mila dia meko nareo. Izay mihitsy ny tanjon'ilay izy a. Miarabantsika rehetra raha henonareo angamba izany hira izany dia hira natokana ho an'ireny a. Satria anao mazana olona anankiray reny a, ary misy manko ny amintsika hoe rehefa maty ilay olona vao raha malala, ary miheno fa fotoana izao isaorana sy ahafahana mampita message d'amour, respect ary estime
Hoana amin'izao alakamisy masina izao dia amin'ny fitiavana lehibe no anolorana karazana hoe hommage ok, d'accord. Ka andefa hira aloha ho an'ny tanora hietsiketsehana dia avy eo misadrese amin'ny reny Ty album ty dia angalaritsika kely alefantsika kely fotsiny. Rap songs 2021 izy ty ary efa misy efa 13 millions de personnes no mijery azy dia tsy haiko mihitsy aloha zay fandehany aty fa dia atolotro ny tanora zay manaraka anaty mba tsapanareo hoe za koa ne mitovitovy revy aminareo ihany Dahory. Damn, this motherfucker too crazy, saucy. Let that shit ride, 88. Road Wave. He's on Road Waves. This shit over, it's over. I don't know what's after it or what's, you know. I keep my gun in my drawers, duck in the sad news. My phone 67 missed calls, I know it's bad news. This life had left me so scarred, I know it that's true. Remember talking so hard, I got it tattooed. I ain't in no shows, but make some bread. I gotta keep the family fed. Look, just talk to Pops about the feds. I ain't gonna lie, he had me scared. I feel him coming, nigga. I'll keep on running, nigga. Tampistana titran'izay hira zay dinganitsika kely satria tsy azontsika bahanana noho le Et le cerveau de notre opération était en train de sombrer. Le intestin, ny lalàna apetraky ny YouTube dia tsy azontsika bahanana. Lava be le hira fa dia aotsika ianao ninga L4 indray. L4 zany ve sakadevoly zany sa ino? Enga manodika an'izany Dahory I remember claiming Dipset. I had some bitches on my line. I told them bitches get they lips. Get your lips. Like that though, where them bows at? Search for his gun, where his pole at? We on his ass where his shows at. He get away, we on his ass where he parole at. I be hating when these rappers call these rappers brothers. Only the family on my ass, bitch, we got each other. I popped a perk and drunk a gallon, man, that hurt my stomach. Doing the dash inside the land, that shit ain't made fun. Fuck from the... Tsy laitra mibala, mila zatra mihaino azy ary mila mahay mihaino any koa satria tsy ny olona rehetra ny sofiny rehetra no afaka mihaino an'izany Indray ihaino anga Curly-G-tsika. No. Stand clear of the closing doors, please. Back on my bully, feel like a bully, feel like a boogie, no hoodie. I need to plan to that shit, be I pay when I'm ready. She want me, she see how I boogie. I move with them hundreds, I'm running. A nigga ain't with me, a whole club is getting. Back on my bully, feel like a bully, feel like a boogie, no hoodie. I need to plan to that shit, be I pay when I'm ready. She want me, she see how I boogie. I move with them hundreds, I'm running. A nigga ain't with me, a whole club is getting jiggy. They turn up to Tupac and Biggie. Out of my city, ain't nobody fucking with me. I know they picky and choosy, the way that they did them, I could never let them do me. They really slipped on the kid and I took their spot. They want it back, you better move me. I know she ready to roll, ain't no. Select farany Writing's not that easy, but Grammarly can help. extrait anankiray farany no asiako enotsika internet money. Nick, you're stupid. Yeah, they tryna
ride away like a jet ski. 100 bitches on my line tryna sex me. Yeah, my pockets getting full, getting hefty. Count with both hands, they ask if I'm a lefty. I'm tryna fuck her tonight, supermodel. I'm tryna get lit, pop another bottle. This bitch so fast, going full throttle. Bank account full, I hit the lotto. It's the highlight, baby. Freak in the sheets, know what I like, baby. Every day we live, know this my life, baby. Every day. Anzay matsiarotsiaro ohatran'izany daholo ny hira mandeha anatin'ny tomobiliko tamin'izany andro ary tena atsiarovana zara maromaro zany ndao mirokely nareo ndao ara Nick, you're stupid. Yeah, they tryna ride away like a jet ski. 100 bitches on my line tryna sex me. Yeah, my pockets getting full, getting hefty. Count with both hands, they ask if I'm a lefty. I'm tryna fuck her tonight, supermodel. I'm tryna get lit, pop another bottle. This bitch so fast, going full throttle. Bank account full, I hit the lotto. It's the highlight, baby. Freak in the sheet. Avy ianao madame malalaka ny jinger mety aminao ve zany alefa Nick, you're stupid. Yeah, they tryna ride away like a jet ski. 100 bitches on my line tryna sex me. Yeah, my pockets getting full, getting hefty. Count with both hands, they ask if I'm a lefty. I'm tryna fuck her like supermodel. I'm tryna get lit, pop another bottle. This bitch so fast, going full throttle. Bank account full, I hit the lotto. It's the highlight, baby. Freak in the sheets, know what I like, baby. Every day we live, know this my life, baby. Every day no fit, know that my drip way, know that my drip way. I said, baby, slow down, you don't want that. I got this money on my mind, I don't need no stress. That for a loco, see she hold that. The only time she feel alive is when she throw it back. I count 7, yeah, I want like 3 more figures. And with all the baddies, I'ma be the same old nigga. They gon' hate you now, that's how the game go, nigga. Then in my mind, bitch, yeah, I'm a cold. Kuzifanya vishila azamia jamtelezira manahiranga pia lunganga yumanahiranga holupeka matinkai kulela bema sakini tikutiko no sayiranga bayenzi kisano sayiranga sakosi matin baba penoto si volen papano si volen papano to si volen nino hamna no kulavina ma si zalim katino Go for the Latino, go to Zalini and Gino, go to Mate, go to Mate, go to Mate, go, Alana, Zaponengwa Alana, Zasalama Saralana, Sekurami Kuchalana, your way, Mangina, Papara Masangina, Sikutik was in the same people. Yeah, Hadinga Zadi, Hadinga Nisifadi, Yalang Satana, Yalang Satu, Hallelujah. Matibaku Malemi, Kaku Gualafa Sirengi, Tamalari from Lakusinita, yeah, they tryna ride away like a jet ski. 100 bitches on my line tryna sex me. Yeah, my pockets getting full, getting hefty. Count with both hands, they ask if I'm a lefty. I'm tryna fuck her tonight, supermodel. I'm tryna get lit, pop another bottle. This bitch so fast, going full throttle. She's know what I like, baby. Every day we live, know this my life, baby. Every day no fit, know that my drip way, know that my drip way. I said, baby, slow down, you don't want that. I got this money on my mind, I don't need no stress. That for a loco, see she hold that. The only time she feel alive is when she throw it back. I count 7, yeah, I want like 3 more figures. And with all the baddies, I'ma be the same old nigga.
They gon' hate you now, that's how the game go, nigga. They ain't in my mind, little bitch, yeah, I'm a go-getter. Turn your bitch to a hoe, yeah, I'm a hoe, yeah. I can stay with my hoe, yeah, cause I'm a hoe, yeah. Baby, she gon' feeling no go. Manchi malolo, sheriff, tabanga sakamalo. Manchi malolo, sheriff, manchi malolo. Sigara matola, sheriff. Manchi malolo, sheriff. This no toka mora tu kuligizeri. Ora sikabe sheriff, so ringi matambi. Ayo baba no simanta baba turingi nundo. Anotika bis que feel matambara pedo. Kurang magengi, sheriff. Manchi malolo, sheriff. Alona sika kuranga pire tu kusigara madola. Sumar manolo, sheriff tanubani basuka. Atika simile mikura pakana misima mungu. Ama simila belet karati bomba fingana ngade. Sigara madola, sheriff. Manchi malolo, Nandea Maru nutafita Sadina Joseph Chua Ni masukunu naita Faizeni fiti jama pusa Valala kande fasana Ire ulu naze usa Tere falasana Ifaela nuka pakebicha Fanyanja na wa Anuane Mbula nisi ya zuwa tenena Urubasika Katinova Miarakamna Katinova Miarakamna Katinova Miarakamna Katinova Miarakamna Katinova Miarakamna Katinova Miarakamna Que vitani kudi sisakana fadisu fana halala fana fudi mitinzu ya pitu oh faizeni fiti jama pusa situnga tani
misae Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakamu, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakamu. Ewa, zany zany anisan'ny raha malaza mihitsy eto amin'ny azafady eto amin'ny dansa io satria anisan'ny hira ankafizin'ny tenako manokana ary mahafantatro fa mankakafizitsika menakavy koa amin'izao fotoana izao. Androano araky ny lazaiko hoe hanao homazy olona anankiray hafa ho fantatrareo ihany dia mba tsy ho adinoko dia resaka momban'ny Ambato Fahavalo alohan'ny rehetrarehetra satria efa mba niaisista be ilay olona nefa maro vaovao be tsika dia niresaka an'io foana tatoato. Tsy tokony hiresaka an'io dia manjary nandefitra ilay izy nefa tena zava-doza tokoa ny zavatra mitranga ao Ambato Fahavalo ao. Antananarivo Atsimondrano io zany any amin'ny Ratsivahiny angamba ny député amin'izany manahirana dia tena manahirana ny zavatra mitranga ao. Mamela ahy ianareo hisaotra ray aman-dreny na ho tezitra ianareo na ho faly dia niraisiko ohatran'ny ray aman-dreny zany olona izany ary tsy afeniko fa tena anisan'ny namarika zavatra maro tao anatin'ny fiainana lalovako fa tsy hoe ho ary ho tantarako aminareo daholo ny détail fa ny azo tantaraina no tantaraiko fa ny zavatra tonga aloha dia tsoriko aminareo dia ny voalohany mihitsy mba tsy hisian'ny olana ary mba tsy hisian'ny devolovolo saina hieritseritra hoe misaotra andreo matoa fleurira malala fa navita fera tamin'ny olona zany na mety nampino zany olona zany tamin'ny afera. Tena tsy nisy zany tompoko ary hoe nifadiko mihitsy ara raha ny tena marina ny nangataka hoe privilège satria zavatra tena manahirana ary zavatra tena tsy tiako afangaro mihitsy ny asako tamin'izany ka ndeha fangaro privilège na avantage ny tena mba nieritreritra hoe manatsaina nianatra ihany
dia hoe any amin'ny corruption ve zany hoe voatery manao mangataka tsindry-bokotra vao mety havita zavatra. Tena pour moi à l'époque zany c'était vraiment honteux satria tena ohatran'ny hoe tsy nianatra amiko zany ary ohatran'ny hoe tena tsy mahay ninina ary tsy manana capacité amin'izany atao hoe négociation. Comme il dit un DG d'une société pétrolière, tout est dans les négos izy. Zay ny teniny. Mbola zandriko bandio ary nefany izy manana fiteny matotra zay hoe tout est dans les négos. Zany hoe rehefa tsy mahay minégocier ianao zany dia tadio fa tsy hatafavoaky ninona ianao ary tsisy ninona ho vitanao. Ary tena farany mamenatra azy zany atao hoe andeha anatin'olona dia andeha hoe noho ny fihavanana misy amintsika, noho ny ianao mitondra anahy ohatran'ny zanaka dia mba meo anaty. Fantatro fa nisy olona navita an'izany, namitaka an'ilay ray aman-dreny sy ny karazany fa raha ny tenako manokana tsy ataoko hoe ho felan-tsiny zany ary mbola velona moa izy dia n'izy mbola velona izao mihitsy dia efa teneniko an'izany zavatra zany hoe afaka miteny izy hoe niexploitenao zanako satria ianao nanao fera-tatsy, nanao fera-taroa. Fa raha tsy diso ny fitadidiako manokana tsy mbola nangataka tamin'io ray aman-dreny io na tamin'ilay ankiray izay efa nodimandry moa raha resaka hoe privilège na resaka business. Zao tamin'izany andro zany rehefa makeny amin'ny palais ka vao antsony ny filoham-pirenena amin'ny asa sy izay mission ampanaoviny any tena. Mission tamin'izany moa dia mena dossier ianao dia ianao no mitady ny solution ianao no mitady ny projection na ianao no mitady ny stratégie dia araka ny efa nazavaiko anareo foana hoe manao simulation farafahakeliny anankidimy. Misy ny dossier hoe indray andro dia tsy maintsy vitanao dia averina any am-pitso. Misy ny dossier mba manana herinandro ianao satria mbola misy enquête atao na investigation. Misy ny dossier maika tena urgence satria hoe ilaina amina conseil des ministres manaraka na ohatr'izao. Ka tian'ilay filoham-pirenena zany azahoana hevitra. Ny tena tadidiko tamin'izany andro zany dia anankiroa zay no tena hoe sado. Zany hoe tsy officiel zany ary izay roa lahy tsy mifankalala raha tsy taty aoriana. Sendra tafaraka avion zay ary ho akaty Frantsa zany dia rehefa miresaka eo izy dia fantapatatra hoe mission an'ilay ray zany dia angamba izay roa lahy zany tamin'izany efa tonga aty Nairobi vao aty Frantsa zany vao vaky ny resaka hoe ary lahy zany le ty irahany ihany le lahy dia vaky ny resaka hoe irahany ihany le lahy. Eo zay amin'izay vao mifampalala hoe aika zay miara-miasa zay mirahalahy ty miara-nanao baolina zay tamin'izany taloha ary samy gardien de but normal be zay raha complice amin'ny resaka sy amin'ny zavatra tao. Mia Koutradilfe zany efa maty moa izy. Mia Koutradilfe zany dia anisan'ny mpanolotsaina manokana ary tsy ofisialy fa reny zany le mpanolotsaina le amin'ny 10 alina amin'ny 12 alina vao tonga ny avoloha satria karazan'le hoe izy koa manana ny asany ary tsy dia tena tia le ampitahatry ataon'ny filoham-pirenena tsy milahatra miaraka amin'ny olona fa tonga dia vao tonga ao dia voaray dia miprezante ny dossier dia lasa mody. Dia tamin'izany andro zany ny tena zany raha ohatra hoe eo amin'ny amin'ny 10 eo no au passage aloha zany misaotra ny miabena ambony
Da moa tsy malala raha mbola velona ingiaby eny ambonina tsia. Raha olona akaiky aho tsy atao hoe tompoko lahy, averiko ihany zay. Da tsy malala hoe raha mbola velona ingiaby eny ambonina tsia fa ny zavatra tiako tenenina dia zao. Ny antso am'izany hoe tonga avy am'izay hono ianao izy monsieur le président dia misy eo amin'ny amin'ny sivy eo zany ny antso dia tena tamin'izany tany Ambohibao nipetraka dia eo amin'ny folo latsaka eo tonga any dia vao tafakatra amin'ilay ascenseur ianao zany dia mivoaka amin'ilay ascenseur dia efa manomboka eto ilay fisaorana dia efa mipoitra vany madame Céline. Avily hono zanako, avily hono zanako. Dia antsoiny aho zany. Anekdoty no tantaraiko aminareo dia tantanany aho. Avy ozy izy, avy aty. Dia io izy efa vonona indray ilay fankatsilonao. Ka io fankatsilo io zany, zao ny zavatra lazaiko anareo ny filoratsiraka tsy tratran'izany atao hoe calcul zany mihitsy. No io fankatsilo io. Zany hoe resaka homéopathie zany nampiasa ny izy ny vady. Ary tena nampiasa. Fankatsilo. Tous les 3 jours aho zany mihenoneny an'io ary elo misotro kely zany zanako zany dia misotro ataony zanaka mihitsy zay mihitsy nanaovany anazy. Za amin'io ilay kabotabota lava be zay manao kravaty sevitra zay na dia efa miakatra amin'ny ascenseur aho. Bedesany ahy mihitsy io zanatavitavy io. Ary anisany nampiasa saina anazy ny fahasalamako hoe maheno manena ianao tena. Sao ianao tsy arako anao miasa. Ny président asa be mihitsy ianao zao. Ary tena betsaka tokoa aloha ilay izy nefa tsisy fidiram-bola akory io. Ny tena tamin'izany tsy mandray vola hoe en tant que mpanolontsaina ofisialy fa n'aiza andehanana na nakaty Frantsa na anakaiza dia ianao daholo miantoka frais anao satria ianao tsy ofisialy. Ary tsy mahazo an'izany inona izy teo PRDM izy teo na inona tsy mahazo an'izany. Nefa ianao tsy manana intérêt andeha hipetraka any amin'ny hôtel motramotraka tonga aty satria ny olona raisinao olona enjana be daholo ary olona ambony daholo tamin'izany ao anatin'ilay mission. Dia les républicains efa baraka raha ohatra raisinao any amin'ny hôtel 2 étoiles. Il m'est arrivé une fois zany pour rester à peu près une semaine. Tadidiko tsara mihitsy. Tany amin'ny 12 000 francs tany ny facture nipayeko ho an'ilay hôtel. Narary mihitsy ny kiboko tamin'izay andro fa tamin'ny carte moa izy nipayana dia heureusement mba tsy naninona. Fa nahafinaritra ary tena tsy afianako fa anisan'ny olona nananatra zany ramatoa Céline Ratsiraka zany. Maheno manko zaho hoe tsy salama izy zao ary j'ai vraiment une pensée pour elle. Je prie beaucoup pour elle. Autant pour papa aussi tamin'izy teo izy velona iny. Satria na iny rangahy iny ary ny filoham-pirenena iny tena lazaiko anareo fa tena maro. Za moa efa nanao homazy azy heritaona lasa taloha. Tena maro ny zavatra nampianariny ny Filoratsiraka na i Didier Ratsiraka ho an'ny tenako zao. Za zany tena hoe tsy afianako ary tsy menatra amin'ny teny an'izany. Il y a un peu de lui en moi. Lasa naturel l'izy. Je ne dis pas hoe za andeha hilahatra na hitovy amin'ny Ratsiraka Didier. Non. J'arrive même pas à ces chevilles. Tena miteny anareo an'izany. Tonga akory eo amin'ny faladitongony eo ambonin'ny cheville eo. Zay no nahatonga anahy miteny anareo raha misy mpanao politika estimeko sy apprécieko dia iny rangahy iny. Misy zavatra tsy nety nataony. Fa moi j'ai beaucoup apprécié les relations que j'avais avec cette famille. Autant pour ses enfants, Annick, Sophie, Xavier. Tadidiko raha tantaraiko anekdoty anankiray nareo rehefa
falifaly iny neny zany. Neny manko mifiantsoko azy, sy tianareo tsy mampaninona na tezitra ary nareo aho. Olon-dehibe miendriky ny ajainy reny ka ajaiko. Io zany ny tantara indray andro zay rehefa nody tany Madagasikara zay ny 86 ao anatin'ny traversée ny désert zany. De efa lany ny filoratsiraka 97 zany izy. De ndesaka teo amin'ny salon teo dia falifaly moa izy tamin'izay, tena falifaly be mihitsy izy zany. De teo zany zay de tantara famangina izy, mety tadidiny am'izao zany raha henony, raha ohatra izy miaino an'ity. Fa tena mivavaka ho anao any eny mba ho salama tsara ianao, ny tompo aminao am'izay zavatra miseho rehetra. De ny tantara izy zany ary tsy adiniko mihitsy zay tantara zay satria isaky ny mandalo amin'le akady vato de torany foana mandalo amin'le quartier zany satria zaho tena mba misy possible ve zany zavatra zany satria le zavatra misy fahoriana zany, nisy olona maty zany membre ny Arema angambany izay teny akady vato. Teny akady vato amin'le fidinana avy aty amin'ny tunnel iny de mandalo amin'le nisy an'le siège-ny Roland Ratsiraka iny de cité BN iny de lefa manomboka midina am'izay de toaka alohan'ny midina le tomobile de io misy faire-part fa ato angamba le izy. De hoe io de nidina daholo zany miaraka tamin'ny protocole, miaraka efa tamin'izany mbola filoham-pirenena zany no filoratsiraka, tantara tany aloha zany io. De asangary zareo ambakin'ny razanamasina namangy tamin'izay. De fa ngamera zany tsy mamo tsy mamo izy fa mba sambany izy zany tsy nitositosy kely tamin'io fa arivarivo andro io de hoe ato angamba le izy fandao ajanony tomobile de nandena akany ny protocole. De protocole moa tsy malala inona hoe ohatran'izy le membre ny Arema maty fa ny annoncen'ny protocole atao hoe amangony ny vadin'ny filoham-pirenena. Taitra be daholo le olona atao amin'le trano. Vadin'ny filoham-pirenena aveo ho lavina mango fa zany vao taitra daholo ny olona zany ay ty avatsika ty zany ka tena manana relation enjana be. De niditra tao anatin'le famangina zany zareo. Tadidiko foana zay tantara ineny. Niditra tao anatin'le famangina zareo de mijoro aloha amin'ny fasy. De malheureusement fanalavitra nisy nga Guily Razanamasy zay niteny, nisy olona roa telo mifanelanelana sy madame Céline Ratsiraka. Neny zany. Neny zany nefa mitodika am'izay de akory aby nareo tompoko. Rehetra zay tompoko. De Céline zany, madame Céline zany efa nahita hoe tsy izy le olona. De fa manomboka mandona izy hoe tsy izy io reto. De imagine ony ny saina mitsanga am'izany hoe le olona eo amin'ny fasy zany mahita an'le olona ray miteny hoe tsy izy io. De mandona an'le ankiray zany de midona juska tonga hatrany efa engagé nefany le famangina. De me daholo zareo. De ahoana ozy izy nareo no nanaovana an'le izy? De zao no nanaovany an'le izy hoe azo omena tsiny reo olona fa nazanona zany malagasy ty maty ty ka ijoro eto zay amangy. Enjana be ny namadian'ga Guily Razanamasy azy fa hoe matoa zay tonga eto de Andriamanitra naniraka anay teto ka velao zay toko amangy na de tsy fantatray ara le havanareo maty. De natao mihitsy ny famangina en bonne et due forme mba azonareo eritreretina ve zany misy zany. Kay le izy ty am'le lalana akady vato midina iny tery ambanimbany, tery akaikin'ny tranony Ngabe Zandry René zay nataony nga Sylvain Rabetsarona zay nazahoana azy
ary tapitapika eo tranon'ny Solima. Tranon'ny Solima manko io leo amin'ny coin. Le ry ambanimbany eo reo tapitapika eo Ndiabe Zandry René, c'est directeur général l'adjoint ny Solima tamin'izany no mipetraka tao, tapitapika teo izy, voaroka rehefa tsy teo intsony ny fitondram-panjakana ka tonga Ravalomanana, vita koa Ravalomanana fa Iandry no nitondra tao anatin'ny transition. Lasa Ngia Silvera Betsaroana ny trano tsy fantatra hoe ahoana na ahoana ny mahazina taon-dralàna, inona ny zavatra mitranga tany ambadika tany fa efa tonga ny grosy voaroka Ngia be Zandry René. Ny fitrano io tsy niditra tany anatin'ny cadre-ny privatisation mihitsy, ary Ngia Silvera Betsaroana dia tsisy offre nataon'ny Ngia Silvera Betsaroana ho an'ny Solima, ary ny Solima koa tsy mivarotra trano izay ahafahan'ny mpiasa ex Solima mipetraka tamin'izany andro any, fa par magie, par miracle dia lasa ny Silvera Betsaroana ireo trano ireo. Le razana zany tery ambanimbany tery dia tany Voanamangy lasa lefa mankety. Tsy adiniko mihitsy izay blague izay tantara izay, fa ny tena nahafinaritra dia ny fifandraisana na tany Madagasikara na taty a Frantsa. Ny tena moa rehefa tonga tamin'izany taty Neuilly dia tsy karazan'ileo miandro an-dalatsara ohatran'ny olona rehetra fa hoe tonga dia ampidiry Fleury. Fleury ny fiantsoana na voninkazo, dia ny fiantsoan'ny filorantsiraka na ampidiry voninkazo fa ho avy eo, dia tonga dia ao amin'ny salle à manger zany miandry, dia je pouvais me servir, ary ny tena zavatra boisson hitako matetika tao dia ny coca sans sucre. Io daholo ny jus rehetra fa izay ihany misy gaz eo coca sans sucre. Tsy haiko hoe iza misotra an'io, satria za mbola tsy nahita ny filoham-pirenena ka hoe iny izy mangetaheta ka misotro zavatra na rano tsotra na zavatra mahamamo na zavatra mahadomelona. Tena sain le fiainan'le olona, tsy mbola naheno azy aho hoe iny izy ka hisotro divay, iny izy hisotro whisky, iny izy hisotro champagne, na iny izy feteny anniversaire-ny ihany. Tadidiko tsara ianao misouhaité anniversaire azy zany na manao fety zany, efa forcen'ny zanany fotsiny izy, ary indraindray ary izy miorganiser anniversaire ny zanany. Asa raha natadidinareo indray andro iray, nisy hoe anniversaire niorganisen'ny ankizy fa tsy nakany izy, tany Sahamadino ngambany izy zay, fa tsy nakany izy, tsy atezitra amin'ny ankizy izy, fa izy tena ny fiainany, tena ny sakrifeny tamin'ny firenena fotsiny izao. Ao manko ny teny sy kritika, iny nampahatra anay, iny zao. Zao re olona, tena tsoriko aminareo fa na izaho zao ara, tena halako ary tena tsy tiako mihitsy raha tsy reka dité tamin'ny sosialisma nataony. Tena tsy afianako izany. Ny ahy moa dia tsotra be hoe raha ohatra nianatra tao amin'izany atao lycée Rabé Arvelo ianao, dia tamin'izany tena niezaka mafy mihitsy hoe tena raha mba mahazo bourse reto reto na ny tena dia mety mba miaingo ity zavatra ity, ary raha ny niveau amin'reto klasinay reto mety Allemagne daholo ny bourse an'ireto. Fa tena lazaiko anareo fa na bourse Ethiopia ary tsy nahazo, ary izay no natezitra ana taminy. Fa rehefa nihaona taminy tamin'ny taona 7 dia tonga dia navokako taminy ny zavatra tsy itiavako azy, zany hoe tsy tia hiara-iasa aminao na manana fahatezerana aminao. Dia rehefa nazavainy tamiko ny zavatra tena marina hoe
natao priorité ny olona tany amin'ny faritra satria ny olona tany amin'ny faritra le karangeda be par rapport an'Antananarivo ary rehefa misy olona tafita any amin'ny faritra dia miteraka dinamika sy envie ho an'ilay tanora any amin'ny faritra. Tena marina izany. Satria ho antsika Antananarivo ane mandeha tongotra 3 kilomètres 4 kilomètres eo Anosy, eo Analakely, ho anay dia ny biblioteka tamin'izany andro any dia biblioteka municipale. Tao izay ambakin'ry Barbaza, ambakin'ry Manatsoa mianatra rehefa sabotsy après-midi, rehefa tsy manao baolina. Any indray manko dia misy miteny indray mandainga hoe nanao baolina tao amin'ny Saint-Michel. Mbola manoratra ao Audan, mbola ao Audan gaolina anay tamin'izany andro izany, ry Tsimbakely mbola velona angambany. Dia ny biblioteky tsy ampy 1 kilomètre 2 kilomètre miala amin'ny Zizira Bervelo. Tsy ampy 5 kilomètre miala an-drano avy eny Andravangambony. Ohatran'izay koa ny biblioteky teo biblioteky nasionala teo Anosy. Fa mba azonareo an-tsaina ve any amin'ny faritra sady tsisy biblioteky no mandeha ditongotra presque 5-10 kilomètres par jour, voire plus par semaine vao mahita fianarana. Rehefa mitantaraina an'izany ary rehefa nazavaina an'izany dia izaho indray no lasa tohana sady nalahelo hoe tsy izany andeha tany amin'ny zava-diso. Tena marina tokoa. Satria tena lazaiko anao zao raha ohatra fotsiny dia izaho moa izany dia niteny hoe olona mahazo 9 de moyenne nomenao bourse. Dia lasa ilay olona makany Cuba avy eo dia anona dia kay ilay izy tsy hitako akory hoe ohatra izao tena malala mihitsy minisitra. Rehefa tonga tany Cuba izy dia nahay be lasa major nefa mibaka ny 9 de moyenne. Satria rehefa tonga tany Cuba izy eto ny fianarana dia atsy ny dortoir dia nanomboka lezy amin'izay ilay mpianatra malagasy dia nahay nefa voatery mianatra espaniola. Ilay espaniola niala taty tsy zarizary akory fa mbola mianatra 3 volana aloha tonga tany. Izy izany tena izaho zao tena miteny anareo fa ndray andro any nareo raha ohatra sendra miresaka amin'ny efa général hoy izao général Ravelonarivo na premier ministre Ravelonarivo dia ho tantaraina aminareo hoe tamin'izy tany amin'ny kilasy primaire anie ka nandeha 20 amina kilomètre izay vao tonga tany am-pianarana. Niady mafy. Isan'izany hoe tsy mihinan-kanina 3 andro 4 andro mandeha mianatra. Izany hoe ny antony tantarako an'izany mbola réalité izany amin'izao fotoana izao any Madagasikara. Mbola misy ny fianarana tsy mitafo. Izay manko nahafahako miteny hoe betsaka ny tsy vita tena marina izany. Tena betsaka ny tsy vita ary nijalitsika ny lahatra vary, nijalitsika ny lahatra lasantsy, nijalitsika tamin'ny andron'ny sosialisma iny. Tsy fiarovatra izaho na izaho raha tezitra tamin'ireny be dia be ny zavatra tsekeko tamin'ireny kanefa na izany na izany nanana fifandraisana tamin'ilay ray aman-dreny ary plutôt ray aman-dreny sy zanaka ny fandraisanay. Ary ny tena marina dia fananarana be dia be. Ao anatin'izay ilay anatra teneniko izay manko dia misy hoe mianatra izany hoe nampianarina. Betsaka mihitsy ny zavatra nampianariny izy mivady ny tenako izao ary tsy hafenina fa anisan'ny tena ny ilaiko tamin'ny fiainako. Anatra ho antsika tanora ary atoroko maro ary ilaina ny manana olon-dehibe matotra. Na misy elanelana taona 10 taona ary ny tena mety manko eo amin'ny 10 taona na 20 taona eo ny elanelanao sy ilay ray aman-dreny miara-miasa aminao na miparenehanao amin'ny zavatra amin'ny resaka fananarana sy fahaizana mandinika sy mitondra fiainana sy ny fifandraisana aman'olona. Betsaka ho any zavatra nampianarina ary
izay kelikely izay ny azoko tantaraina, fa eto aho dia mametraka ary miteny hoe misaotra, misaotra, misaotra amin'ireo ray aman-dreninireo. Ratsiraka, Didier sy Céline Ratsiraka. Tena nalahelo aho tsy afaka hoe tonga tany an-tanindrazana satria fantatrareo fa raha tonga any aho dia amboarin'ny rahalahy. Kanefa na iza na izany natsonika tamin'Andriamanitra zavatra dia izay ny fandehany. Izay resaka izay no hiampitahantsika amin'ny fanontaniana zavatra be dia be. Eto izany tsy ho mahazo intsony fa ity zavatra ity aleo zavatra Andry Rajoelina fa tsy avy amin'ny fianakaviana fa avy amin'ny olona maromaro manao tatitra aty amiko dia mitaraina dia fanontaniana mipetraka sy miverimberina dia hoe fanahoana kosa. Inona no antony? Tsy manana valiny aho fa ataoko fanontaniana ilay izy dia samy mandinga tsika tsirairay avy. Izao ny zavatra tokony ho fantatritsika. Indray andro ny teny hoe be dia be ny tsy hataty an'io Ratsiraka sy Andry Rajoelina fandray tanana miakatra io teny amin'ny CCI. Be dia be ny tsy hataty ny amin'ny fiarahany Andry Rajoelina sy Ratsiraka ao anatin'ny politika. Izay no teny an'izay. Fa izao zavatra tiako taritana ny sainareo dia izao. Tadidio fa ao anatin'izany atao hoe politika izany tsy miexista ny atao hoe namana ary tsy miexista koa ny atao hoe sentiment. Indrindra raha amin'ny fomba fanaovana politika amin'izao fotoana izao any Madagasikara au niveau Andry Rajoelina, au niveau Andry Marc Ravalomanana. Hafa ny tamin'ny andron'ny Romonja Jaune sy ry Andriamanjato Risara sy ny karazany hoe sy ry Guely Razanamaso sy Ratsiraka Didier, ry Vonjy Raitsimivaky sy ny karazany hoe aleo aloha mifampiresaka, mifampidinika tsara. Eny fa hatramin'ny hoe fitondrana olona eny amin'ny 13 mera mbola misy dinika tamin'izany andro. Fa rehefa nanomboka tany amin'ny 2002 dia ny adversaire politika na izy maty na izy ampanginina. Tandremo, na izy maty na izy ampanginina. Izay ihany ny solution hoe éviter mba tsy hanana an'ilay ray chance iverenana eo amin'ny fitondrana. Izao ataoko ilay parallèle dia anjaranareo mandinika hoe fa ahoana tokoa moa izany. Tena averiko ihany tsy avy amin'ny fianakaviana ity zavatra teneniko ity. Ireto fanontaniana be dia be apetrako reto tsy avy amin'ny fianakaviana. Fa mipetraka ilay izy efa mandehandeha ihany taka ny fitenenana hoe mamosavy ny saina fa tsy maintsy valiana. Raha natadidinareo ny teny aho hoe
efa vita ny opération momba ny Maurice Tsiavonana. De izy Maurice Tsiavonana tamin'izany andro zany hoe na vitako ry zalahy na za matany zalahy. Satria ny antony de zao, nga Maurice Tsiavonana de efa niady tanteraka tamin'ny Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Tsy ndray mandeha na indronga Pierre Olidera no nanatona ny fianakaviana Maurice Tsiavonana. Nanatona Maurice Tsiavonana hoe ndao lesy hiaraka aminay, ndao lesy tsy nety mihitsy ary tsy nilaitra kisiko ary nga Maurice Tsiavonana efa fidèle, lasa fidèle tapoka tamin'nga Rajaonary Mampianina, de tsy nety mihitsy nga Maurice Tsiavonana. Tsy nety mihitsy izy. Nodidiny izy, tsy nahay nifamatitra angamba izy raha tsy diso aho, de efa vita avec succès io opération io, de afaka herinandro miverina pour contrôle atao amin'ny Girard izy, Girard aérobika, dia tamin'izay contrôle zay izy no nitenin'ny olona teo hoe dans le coma Maurice Tsiavonana, et un peu plus tard maty. Zao zavatra teneniko anareo. Ren'le hôpital privé ireny de avaty amin'ny hôpitaly sivily na militaire ihany no miasa amin'ireny. Vulnérable zany ireny personnel mandeha miasa makany amin'ny privé ireny. Afaka mety mahavita mission tsara mihitsy raha mpanaovina mission, satria il suffit d'une petite erreur na manque d'attention volontaire ray fotsiny hoe zairina de tsy zairina tsara fa tsy nafoity, de mety mahatonga fahafatesana olona. Vita zany Maurice Tsiavonana. Tsisy ninona ny fianakaviana fa hoe hanao contrôle nandehanana tany, marina ny taraindray misy hoe somary marary ato, olona avy nididina ve tsy taraina hoe somary marary ato, fa vita izy. Girard io. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny Andriamatoa ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier, mbola averiko ihany fa tsy avan'ny fianakaviany Didoko. Tamin'ny sivy alina mbola nisy ny antso sy mifampiresaka tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier. Tamin'ny sivy sasany alina ny filoham-pirenena mbola mifampiresaka taminy, ary na ny filoham-pirenena raha dia niteny hoe tsy nisy inona avant-coureur ka nahafantarana hoe tsy ho avitra intsony le filoham-pirenena fa le Andriamatoa Ratsiraka, fa ny filoham-pirenena raha niteny hoe mbola salama tsara izy no niresaka tamiko, mbola nanoro zavatra be dia be hoy ny Andry Rajoelina. Fantatro tsara zany satria izy ny alina vao tena tia miasa sy miantso ny olona, ka na tsy salama ary izy, tsisy dikany amin'ny Ratsiraka Didier zany hoe mikokohako zany izy, ary aoko fantatritsika menakavy, amheriko ny roky, aoko fantatritsika menakavy fa ny test coronavirus natao taminy de négatif. Fantatry ny fianakaviany zany, fantatry ny tsabo azy. Ny test natao any Andriamatoa Didier Ratsiraka dia négatif. Ok, négatif le ray aman-dreny,
amin'ny 12 sasany alina mbola misy olona miresaka aminy ary nomeny baiko hoe ataovy ity, ataovy ity, ataovy ity. Amin'ny enina sasany nodimandry hoe nijanona ny fony ilay ray aman-dreny. Tsy haiko. Eo aloha zany teo daholo tsika nitavela fa ho taritiko ny sainareo ny amin'ny zavatra nitranga à partiran'io hoe déclaré fa maty ny filoham-pirenena Ratsiraka. Nahaiza eto ambony tany tompoko averiko. Nahaiza eto ambony tany tompoko dia tena ao anatin'ny protocole ary tsy maintsy ajaina izany protocole izany hoe atao autopsie irazana ho an'ny olona atao hoe filoham-pirenena na izy na iza dia protocole inévitable ny autopsie. Na maty naturel ary izy tsy mila hoahoa be zany hoe natao autopsie hony ilay ray aman-dreny fa tsy maintsy fa protocole zany. Na contre na pour ny fianakaviana dia tsy maintsy atao zany. Takany tamin'ny Enina Tsimandava dia tsy natao autopsie, procédure hoa zany sady protocole. Avy indray zao dia misy olona indray tena hoe tsy marina zany. Tsy maintsy tompoko ary tsy maintsy atao autopsie. Io tsy voatery hoe ankalazaina. Mety mijanona dossier secret d'état raha ohatra misy zavatra tsy mazava. Mety ho secret d'état koa na mazava ara ny nanaovana ny autopsie. Satria tsy mila ankalazaina io fa protocole io, procédure io. Tsy natao autopsie ny filoha Ratsiraka. Tadio tsara ary mbola averiko ty teniko ty fa izy no niteneny ty hoe tamin'ny 2019 sa 2020 hoe ok zay ny zavatra teneniko fa mbola teo velona fa manjary vonoiny rahalahy io. Tenen'izay Ratsiraka dite mba tedavy zay ho anareo tena mpanao gazety matianina sy ny mihoatra anareo. Ala izy tsy voatery ho arako rery. Ok zay ozy izy ny zavatra teneniko fa tsy teo ho faty aho vonoiny rahalahy eo aho. Tenen'izany tompoko Andriamatoa Ratsiraka dite. Comment ça se fait oui, quelques jours après le jeudi, il a sorti la vérité, tout en prononçant le nom du lieutenant Vumboul, qui ne s'est jamais manifesté. Afaka tenenina koa ny amin'izao fotoan'izao nisy an'izany lieutenant Tendry. Izany d'accord. Efa maty ny lieutenant Tendry, nisy namono tamin'ny taona 77 izay na 76. Ok zay ozy izy ny zavatra teneniko fa sao sa vononin-drahalahy eo. Extrêmement tenenina. Le samedi il a fait le truc, le dimanche il est mort. Dia mbola tsy ampy zany ozy izy nareo fleuri koa inona zany ozy. Fa maty le olona fa ok zay. Oui, d'accord ouais. Maty ihany koa Tatens. Maty teo Piterana. Fa izao Tatensa
nahazo ny gymnase na koron-drano ary n'autorisena exposé ny vatany Tatensa nandritry ny de nuit africaine fa negatifa ny coronavirus rehefa natao ny testa natao malakilaky ary rapidapida ny mise en bière tonga dia rapidapida ny dina tao anaty vata Tatensa maty afaka natao teny amin'ny gymnase ny exposena hitan'ny olona namangy ny olona raha tsiraka didie ny dina tao amin'ny chapelle ary ny dina tao anaty vatapaty le même jour pour ne pas dire dans la foulée, dans la matinée il était déjà tao anatin'le vatapaty de teo antonga saina hoe ny amako de mitovy amin'reto mpitsary reto hoe il y a trop de coïncidences en la matière et quand il y a trop de coïncidences ohatran'izay le doute est permis négatif izy de tonga de tsy natao autopsie nefa tokony protocole irrévocable ho an'ireny olona manana statut ana filoham-pirenena ireny zany zava-drano de tsisy nalala ve io satria hoe mpitondra fanjakana vendrana dindery non fantatr'ireo miaramila tsara tompon'andraikitra amin'izany zava-drano fa izay ny protocole fa naninona tsy natao izy azo natao tsara mihitsy mitondra ny razana namonjy katedrala de ny exposé natao ohatra teny Andohalo na teo Akadivato tokony ho fantatritsika mako fa anisan'ny nanampy nanao ny katedrala Akadivato ny fo raha tsiraka didie tsy nirehare tamin'izany mihitsy izy fa jereo misy plaky ao anisan'ny nanampy tamin'ny fanamboarana an'io izy zany hoe tena voninahitra lehibe ho anazy mihitsy zany na tao amin'ny katedrala Akadivato no nambesana ny razana na tao amin'ny chapelle tao amin'ny Saint-Michel na chapelle tany Avoloha tout en étant exposé zany la dépouille était exposée fa ils se sont pas donné ils n'ont pas donné le droit tsy ny fianakaviana ny nangataka hoe idio anaty vatapaty izy fa tonga de imposition baiko midina avy any ambony any tsy fantatra hoe avaiza io na avaiza fa hoe tonga de idina hono de rapitso ny fandevenana mety misy anovo zany resako zany fa à partir du moment à partir amin'ny eto misy miteny de hiteny aminareo hoe azo apetraka amin'iny olona miteny iny ny doty satria ny antony de zao zany zavatra teneniko zany marina daholo zany zavatra teneniko zany marina daholo fianakaviana tsy afenina voadoam-pahoriana tsy malala akory zay zavatra mitranga da tonga de efa nisy jereo fotsiny eto tsy manendrikendrika an'izaniza tsy manendrikendrika hoe Andry Rajoelina na iana fa manana tombontsoa daholo reo
amina fatesany iny ray aman-dreny iny. Mety hitenonareo ko iandro radio lary nanampy azy ohatran'izao. Tandremo olana be amin'ny andro radio ny observation ataon'ny Ratsirahonana tsy mety ataon'ny Mamy Ravatomanga. Grave be aminy zany. Mety hitenonareo hoe inona koa nidiran'ny Ravalomanana an'izany. Tandremo, za tsy miteny hoe Ravalomanana, nay radio tsy hanendrikendrika an'izany aho a. Tigidra amin'izany aho. Misy olona ao machiavélique. Raha sanatria zany, raha sanatria. Averiko any raha sanatria. Satria nisy tamin'ireo neveu-an'ny président ireo nanontany. Lavanvay nahafaty azy namangy tany hoe président misy aty Madagasikara ve polonium. I polonium io zany jereo ny Google ny fiatrany fa arrêt de cœur ny résultat. En forme le olona amin'ny enina sasany vita. Ny maraina an'iny ihany tonga dia mise en ligne dia nalevina. Tsy mbo nanana droit akory hoe mba tonga ny olona avy any Tuliara, avy any Dego, avy any Fianarantsoa ny lafivalon'ny Madagasikara. Tonga mamangy. Raha izay. Tiany tena gravy. Tsisy zay tsy malaly eto ambony tany tompoko. Fa ny fidirana mausolée zany dia tsy hoe vao maty ianao tonga dia miditra mausolée. Na hoe Panthéon. Consécration no idirana amin'izany hoe Panthéon na hoe mausolée. Tsy nomena voninahitra akory fa tena nijapina politiquement. Eto indray zany zavatra vandray ty a. Io zany tena eno tsara ty zavatra teneniko ty fa mety hanohana anareo. Dia mi se documenter va après dia ho hitanareo hoe marina ny tenin'ny Loksa na marina ny tenin'ny Voatavo. Tsy tonga dia miditra direct na d'office any amin'izany atao hoe mausolée zany. Fa omena voninahitra aloha ny faritra, ny eviny sy ny toerana ny evin'ny fianakaviany dia atao manetriketrika amin'ny fandevenana azy ihany. Dia rehefa tio ariana misy fanapahan-kevitra républicaine. Samy manana ny azy ny rehetrarehetra. Misy commission manapaka an'izany aty. Asa angambany izay eken'ny atsy ny karazany dia izay vao hoe any amin'ny farany anterenen'ny filoham-pirenena dia miditra Panthéon ianao na mausolée. Fa rehefa jerenao le sary averen'ny sary ane dia takany Andry Rajoelina indray no tompony fahoriana. Eo le fijapiana politika zany. Nijapiana politika fotsiny zao le izy. Dia le fianakaviana indray lasa deuxième degré. Maty Giscard. Maty izy teo ty le président anankiray. Le lavabe iny adiniko nga Bogos nga le adivany Sarkozy iny. Maty adivany Mitterrand. Adiniko, pourtant je suis un URPR. Oui, adiniko est bon orateur reto. Ça arrive aussi même à tout le monde hein, avoir un trou. Et maty Giscard rehefa tonga tena amin'le moment propice amin'izay hoe se retirer le filoham-pirenena mijanona au deuxième degré dia ny fianakaviana amin'izay ny devant. Fa mandra-pahatonga hatrany amin'ny farany na tamin'ny télé dia Andry Rajoelina foana no vedety tao anatin'le izy. Comme si c'était la mort
le décès de Ratsiraka Didier a été une promotion politique pour André Rajoelina. Tamako zavatra tantaraiko anareo. Tokony ho fantatrareo ty. Tsy adinonareo angambany fa saika maty professeur Albert Zafy, notorahany André Rajoelina sy ny tariny grenade lacrymogène teo amin'ny hôpital Zizi, non, Ravanga Andrenavalona. Saika maty professeur tamin'izay, ary tena grave zay satria na ineny ara tamin'izay, ny anona moa teneniko io zany, i Madame Thérèse dia tezitra be izy tamin'izay ary nalahelo be. Jacques Chirac, merci Racyclone. Notorahany André Rajoelina zany hoe herintaona na roa taona, vadiry 3 taona tsy maninona alohan'ny nahafatesany. Maty professeur Albert Zafy tao Mahamasina no natao tao amin'ny palais de sport natao ny fiandrasana azy. Inona hoy ianareo ny zavatra nitranga? Ilay olona nitoraka grenady azy indray, Mamy Ravatomanga sy André Rajoelina, tena nahitako hoe tsisy pitié reto bandy reto, ary tena jilamboto. Ils sont machiavéliques ao. Izy roa lahy indray no mipetraka devant, ohatran'ny hoe vangina tom-pahoriana. Enjany zany a, 3 taona alohany izy nitorahany grenady le olona, nisakana ny tany basy le olona, natosika niaraka tamin'ny miaramila Afrikanion, le ray aman-dreny. Niafy ny André Rajoelina rehefa nenjehany Rajao ndray nidiran-doza i Ravalomanana. Rehefa nenjehany Ravalomanana ny André Rajoelina, niafy natao amin'ny professeur Albert Zafy hoe alohan'ny nakanesa natao amin'ny ambassade. Marina zany tantara zany, mbola velona Madame Thérèse, mbola velona Titus. Tsy afaka andahan zany André Rajoelina. Zay teneniko anareo hoe raha afaka mandanareo araka le tenen'le Ramatoa teo hoe tsy mety mitsara sy ngarazy ny filazana marina ry Carla Rose de tsy midika hoe tsara na inona takan'izany koa ny dadanareo. Mbola avoaka koa ny dossier ny dadanareo. Hoe inona ny nahatonga ny Ravalomanana omery. Haiko zany tompoko. Raha tianao fantatra. Mbola ho avoakantsika zany fa tsy hoe menace zany. Ok. Notorahan-dralahy grenady olona io. Fa rehefa tonga ny famangina ka hoe maty ity olobe, izy roa lahy indray no mipetraka terihany devantery, mijoro, mipetraka ohatran'ny olona vangina ary ohatran'ny tompo-pahoriana. Tena costard amin'izany matroka, cravatte mainty, tena hoe tena le parfait. Hoe tena victime na hoe tena hoe tompo-pahoriana e. Te ho an'ny olona tsy malala moa mora manadinodino tantara, de tsy kopy hoe tena mba enjany reto mpamosavy malemy reto. Maty le olona de tonga de japin-dralahy fotsiny izy am'le promotion politique. Izay no nitsanga exactement pour le cas du vieux, du moins du président Ratsiraka Didier. Tout au long, an'le hoe fandevenana en question, et on a vu que André Rajoelina est la dépouille, mais rarement la famille. Rarement la famille. Tao anatin'ny sary sy zavatra nitranga. Ary rehefa tonga tery amin'ny mausolée, de takany André Rajoelina amin'ny tompon'ny fahoriana, fa traty ariana ny fianakaviana. Tsy afaka nanatrika teo aloha any André Rajoelina akory. Nefa dans des cas comme ça, i André Rajoelina de miembotra aty amin'ny 3e degré, na 2e degré après amin'ny famille, manatrika fa izy ny tompo-pahoriana toko. Izay
ny antony ny ampidirana an'izy tonga de mojole mba ahafahan'le ry mijapy an'le promotion politikeny. Irécupéreny ireto arema marivo salosana rehefa aveo hoe za tena nanao amin'ny dadanareo, tena nanao tamin'ny présidentanareo. C'est faux, c'est complètement et archi faux. Récupération politique no nanaovany Andry Rajoelina an'iny zavatra iny. Petraka ho amin'ny fanontaniana rehetra maromaro hoe fa nahoana kosa mba nanirina zany arema Vantilliard, Fianaratsoa, Ambatondrazaka, Dego, Tamatavy, indrindrindrindra Mahanoro, Vatomandry hoe mba ahita an'ity zanany, ahita an'ity fianakaviany, ahita an'ity filoham-pireneny zay nataony betsaka ny eny olona fanatika Andratsiraka Didier. Tsy mena occasion reo olona reo. Fa inona ny antony tonga de hoe idio anaty vatapaty ao ranga de idio amin'ny sale ao amin'ny sapelina ao fa zalefa koa ry amin'ny katedrale ry na ohatran'izao. Matoa amin'ny tenen'izany de tsy mendy amin'ny fototra diso zany information teneniko zany azon'ny fianakaviana tao mihitsy avy eo rehefa tratran'ny pression manao démenti tompoko fa miala tsiny efa fantatry ny mpanao gazety zany amin'izao fotoan'izao de Lia Fleury no namoaka azy hoe alao avoaka zany mba ho fantatry ny olona amin'izao vanim-potoan'izao satria rehefa afaka 30 taona indray na 57 taona ohatrany tamin'ny 75 vao mety hivoaka ny marina hoe tsy nandainga Lia Fleury Rakotomalala tamin'ireny andro reny fa izay tokoa no misy. Résumé amin'ny sivy sasany, amin'ny 12 sasany, amin'ny 12 sasany mbola niantso ary mifampiresaka tamin'ny olona Andriamatoa Ratsiraka. Raha tianareo fantatra hoe aiza koa nisy olona amin'ny 12 sasany zany hoe olona marary de resaka an'izany. Dao teneniko anareo. Tsy teny anaran'olona andray androany zany olona zany mety hijoro vavolombelona. Amin'ny 2 maraina zany olona zany mbola natsoin'ny filoham-pirenena hoe je vous coupe les couilles si demain vous ne serez pas à l'île Maurice à midi. No tsara. Je vous coupe les couilles. Azafady amin'le fitenenana fona toko fa zay mihitsy ny teniny satria tezitra izy satria tena fatal, tsy fatal fa tena hoe important ho an'ny malagasy io déplacement io. Solitena nefa nalefa amin'io tompon'andraikitra io de natsony amin'ny 2 maraina pour vous dire hoe izy na amin'ny 3 maraina raha miantso anao il se gêne pas du tout. C'est son mode opératoire. Zay ny style amin'ny fiarahamia, zay ny style amin'ny asany. De na ny tena koa raha amin'izao fotoan'izao samy antso olona amin'ny 2 maraina satria zay le fomba fiasako. Le tendre tsy de miantso firy fa amin'ny alina ny tena miasa de zay. Il y a trop de coïncidences en la matière. Et quand il y a trop de coïncidences, le doute est permis. Amin'iny jokona maraina an'iny ihany rehefa vita ny nampandrona azy tonga de nefa tatin tsy manenjika ny fahafatesan'ny tatin sa non tsy zay mihitsy fa samy ka anankiroa tsy nisy coronavirus reo ka reo naninona ndray midina tao anaty vatapaty de tsy nientina akory teny amin'ny katedrala na katedrala Kadivato samy malala an'izany izy anisany nanao an'io. Zay falaingako indray zany misy koa ny tao teny Andohalo azo atao koa nefa nentina tao amin'ny Saint-Michel nangataka tompoko ny faritra iva ny manga hoe mba ataovy mba mandalo aty aminay non tsy navelany raha nisy olona filoham-pirenena ny karakara an'izany atao hoe faritra ivo zany na hoe ny Bomanga de ny filoha Ratsiraka tao anaty gouvernement Ratsiraka de tsy maintsy nisy Bomanga farafakely ny anankiroa ary rehefa navita an'izany atao hoe Bomanga premier ministre ny filoha Ratsiraka
à la personne du général Désiré Rakotoarison. Nangataka mihitsy ny Bomanga. Herinay zany. Nangataka Rosy mba ataovy mandalo aty. Nangataka ny Bomanga sasany hoe mba ataovy mandalo aty fa zay efa tsy nahita azy any. Na le mandalo iny fotsiny ara amezana voninahitra nenay. Tsy mena. Donc betsaka zany fanontaniana betsaka hoe fanahoana kosa no tsy mbo nahazo ny exposena ka hitan'ny olona farany na dia mifanao roa metatra raha andeha hilahatra hijery sy hamangy. Nahoana kosa ny tonga dia nidina tao anaty vatapaty. Nahoana kosa tsy nitanterahana hatramin'ny farany ny protocole na ny procédure amin'izany atao hoe filoham-pirenena taloha ny maty. Nahoana kosa maromaro. Tsy misy valiny zay fanontaniana izay fa tsy maintsy misy valiny zany aoriana kely satria ny antony dia zao rehefa maty ka déclaré hoe maty Andriamatora Ratsiraka, tonga dia maro ny sous-officier no miteny hoe tsy lôjika zany fa vao alina izay mifampiresaka taminy misy tanana nanamboatra. Dia mitovy taka ny nafatesany nga Maurice Tsiavonana. Samy mbola voadodona moa amin'izao dia manginginany amin'izany fa raha ohatra hoe hiresaka indray tsika ka hitarina kely ilay izy dia sadaikatra ihany ianao no mahita an'ireto ry Anitra, député Anitra. Satria io manko ilay izy anie. Ahoana no efa hoe maty ilay olona zany? Malasa saina. Maty ilay olona vao mitetateta moaoa tabataba ry maître Anitra zany hoe zao Ratsiraka. Malasa saina. Nefa voamalimaly soi-disant le hoe filoham-pirenena Ravalomanana teo aloha latra-dranomaso mihitsy le araky ny teneniko hoe manetsikeliko le maty dia ny pitsony iny ihany nefa kapitsony iny dia miboridana eka iny toetrany izy menakavy mody mitomany izy ety atao ambadika izy velesina ianao araky ny teneniko foana hoe mpietsara velatsy zany Ravalomanana zany. Fourbi que Ravalomanana, tu meurs. Fourbe que Ravalomanana et hypocrite que Ravalomanana, tu meurs. Dia ny olona manaraka azy mazava ho azy automatiquement ohatran'izany. Androany izy mahavita mitomany eo am-pamangina eo fa vao voasifika ny razana tonga dia pehany indray. Zay ny tokonareo hoe malasa saina. Tsy fantatro. Petraka am-pelantanany indray Eric Manana.
Zao a iresaka anambaty fahavalo kely tsika vetivety a. Miantso anao ary misintona ny zay mety fahendrena sisa tavela eo aminao Andriamatoa Johnny, ministry ny fitsarana, sy Andriamatoa Andry Rajoelina, mba jereo ny zava-misy ao Ambato fahavalo Antananarivo Atsimondrano. Noho ny fahasiparana etraketraka ataon'ny député sy ny mera dia nampidirina ao Ambato fahavalo amin'in'le rano manondraka ny frezin'ny mpamboly ary frezy hoanina
ho an'ny vahoaka n'Antananarivo sy hatrany Antsirabe no potika ary tsy mamokatra intsony. Asa fitrandrahana volamena na fitrandrahana inona ny ao, fa rehefa avy ny fokon'olona nanao mety inona dia voasambotra ny 2020 ary nisy 8 nigadra. Miangavy ianao Andriamatoa Filoham-pirenena, miangavy anareo tompony nandaikitra ahako, ino ireo vahoaka ireo, fa rehefa tsy ho avy nareo hijery an'io ka io manokana dia ho avy amin'isa maro ny vahoaka, fokontany 12, 7 aloha ny voalohany fa hitatra hatrany amin'ny 12, 15 mitambatra hanao fihetsiketsehana tahaka ny teny Ambohitrimanjaka. Ho zava-doza io zavatra io satria fantatrareo tsara izany atao hoe vahoaka tezitra, ary misy efa olon-dehibe, tena efa lehibe, lasa migadra any na hoe MD efa ho tapa-bolana izay na ho roa tombokim-bolana ihany koa. Filazana vaovao sy fampitandremana no lazaiko an'izay eto, fa raha tahiny tsy hisy réaction nareo hijery an'ireo vahoaka madinika ireo dia lazaiko dia mieto izany fa efa tezitra ary tena romotra ireo vahoaka ireo, mba ahafahanareo mihaino ny fitarainan'ireo vahoaka ireo no nandalovany tamiko hoe fantatray Andriamatoa Fleury fa Fleury Rakotomalala fa mihaino anao ny fitondram-panjakana ka dia mitarainy izay tompoko, ampitao any amin'ilay filoham-pirenena, ampitao any amin'ny ratsa manjaka any fa gadrainy izay raha mitady ny voka-tsoa sy ny fahasoavana ho anay. Raha nisy solution momba an'ilay rano ka ny fampiresahana farafaratsiny dia tsy olana fa ny vavan'ny gamera dia tsotra be, nandaniko 5 milliards raha ny ampigadra an'ireo vahoaka ireo dia gadraiko daholo ireo. Takan'izany tompoko no vavan'ny solitena mpanjakana any amin'ireny faritra ireny, Ambatofahavalo, Antananarivo Atsimondraha. Inona miketrika na inona ny zavatra tena fonosiny ny hetsika na fihetsika na fiarahana tsokombaomba entre an'Andriamatoa Lola Rasomaharo izay tompony La Gazette de la Grande Île sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Lola Rasomaharo, tompony La Gazette de la Grande Île sy Mamy Ravatomanga. Fa maninona izao vao miresaka momba ny Lola Rasomaharo. Ny zavatra lazaiko anareo izao dia efa nanomboka tany amin'ny taona 4 na 3 790. Izany hoe
20 taona lasa. 20 taona lasa dia nandeha ny tolona ary nisy tolona nametrahana an'izany hoe amerenana Andriamatoa Filoha Ratsiraka. Anisan'ny tena niasa sy ny tolona tao anatin'izany satria tany amin'ny dispositifany hoe communication front office zany hoe miresaka amin'ny vahoaka ohatran'izao ataoko izao dia nga Maurice Tsavonana dia tao anatiny koa nga Zafla Pierre Oldera. Dia rehefa misy zavatra karakaraina na manao vaovao nga Pierre Oldera sy Maurice dia mody ampidirinao ny anaran'nga Lola Rasomaro hoe nanampy tamin'ny fikarakarana dia nga Lola Rasomaro satria tamin'izany andro zany dia tena tsahy ny professeur Albert Zafy sy ny olony mihitsy ny nisambotra mpanao gazety. Fa na dia adiny efa nanomboka tany amin'ny taona 13 izao tantaraiko aminareo izao. Rehefa feno ny renseignement momba ny periode io hoe fa inona ny tena nanosika nga Lola hiditra tao anatin'io fanaovan-gazety io nefa ny opérateur économique izay azo lazaina hoe tsy dia lasa lavitra akory izy tamin'izany. Par coïncidence rehefa mividy ny tomobiliny 206, 205 décapotable zay ny tena koa ny fankalalanay. Nampidirina foana izy isaky ny fandaharana izay miseho tamin'izany. Ny tena moa tao anatin'izany disposition izany dia sofina sy maso ary tanana tao anatin'le radiotsika vao tamin'izany andro izany. Izany hoe nanara-maso ary efa nanafatrafatra mihitsy moa Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'izany hoe asory ao anatin'ny radiotsika vao i Lola Rasomaro. Mibahana moa ary mafiloha tamin'izany andro izany nga Maurice Tsavonana dia niekekena tao ny fisiny. Rehefa lany ka tafaverina soamatsara teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier dia ny zavatra nataon'nga Lola voalohany indrindra ary maika be dia nametraka fifandraisana akaiky tamin'nga Pierrot Rajaonarivelo. Izay netanteraka amin'ny mpiara-miasa nga Pierrot Rajaonarivelo tamin'izany andro izany satria nga Pierrot Rajaonarivelo moa dia natahotra ary nanaiky izay zavatra nitenenin'nga Lola ary vitan'nga Rajaonarivelo Pierrot mihitsy ny atao hoe namadika kolaka ny Filoha Ratsiraka Didier tamin'izany. Inona ny zavatra mitranga? Tao anatin'ny stratezian'ny Lola dia misilelaka mafy amin'nga Pierrot Rajaonarivelo izy satria ao ny vola, ao ny saosy. Dia nga Pierrot Rajaonarivelo zany tsy kritike mihitsy tao amin'ny La Gazette de la Grande Île fa isan'andro Ratsiraka Didier sy ny fianakaviany sy ny gouvernemanta ry hery velona Ramanatsoa dia presque isan'andro mahazo tamin'izany presque tous les jours zany Ratsiraka mahazo amin'io La Gazette io. Teneniny Pierrot hoe ahoana io La Gazette io, Lola ao aminao ihany. Tsy miova io. Kapa
jardin, presque tous les jours. Totona indray, raha tsiraka Didier, efa indray ngialola, efa misy hazo indray. Izy manko ny fonctionne ohatran'ny parasite zany izy. Il se colle sur les bois les meilleurs et ohatran'izay. Vita indray raha valomanana, iny andro radiolina, niady aloha izy mamoravatomanga, dia avy eo niaraka ohatran'ny slip sy salaka ary fitombenana. Nanomboka teo ny fiarahan'izy amindalahy. Fa nisy accident teo ampovoany, lany ary voafidim-bahoaka Andriamatoa ery Rajaonary Mampianina. Tapona ny domin'ny Lola teo satria nga ery Rajaonary Mampianina efa nikritikain'ny Lola foana tao anatin'ny transition, ary lany ary nga ery Rajaonary Mampianina. Dia mode opératoire ny Lola, dia any amin'izay misy vola ihany izy no mandeha, dia ampidiny ireo olona ireo, soi-disant hoe arovany ianao fa tsy avoakako mihitsy amin'ny la gazety. Au contraire, amboariko ary ny image-nao fa le président palako, gouvernement tsy asiako modiny. Dia ianao rehetrarehetra zany raha tsy mahay an'izay fika sy mahalala an'izay zavatra dia mieritreritra hoe la gazette ao anatin'ny opposition, c'est faux. La gazette de la grande île tsy ao anatin'ny opposition zany fa ny sosiany azy. Misy olona, misy hazo anankiray ao izay antsoina hoe Ravatomanga. Dia tamin'ny andron'ny ery Rajaonary Mampianina dia rambola. Ary vitany mihitsy ny nazahoana zavatra tany amin'ny rambola, izay tsy ho teneniko eto. Satria ny antony mbola tsy tonga eto amiko ny taratasy. Petaka tamin'ny rambola indray ny parazita, dia rambola vitany hoe elahy arovako fa ery kosa tsisy fika. Terrorisena an'izay manko le olona, satria soi-disant zany mahay miady ty rangahy ty. Dia matatahotra daholo ny olona, izy koa manana ny la gazety, dia mipetraka le dissuasion. Efa niteny, satria za afa nataony manko. Zany hoe Lola ataony Lola tsy mampaninona ahy. Fa rehefa maly indray andro anao tsy ho taton'ny Lola mivaly teny eo ataoko. Ary amin'izay fotoan'izay Lola efa antitra ho aho. Tsy havity ninona intsony. Mbola mahavita izy zao. Efa manomboka miantitra izy, efa manomboka mimarary. Tonga amin'izay ny fotoana mba hizakany ny vokan'ny zavatra nataony hatramin'izay. Petaka amin'ny rambola indray izy. Mena nitady kiraro mihitsy ery Rajaonary Mampianina isan'andro sy ny gouvernement. Zany hoe rehefa misy fitondrana zany dia tsy maintsy mipetaka amina olona be vola ny parazita. Pero Rajaonary Mampianina, rambola, mamy Ravatomanga, dia raha maremarika nareo ny amin'izao fotoana izao, tokony haka mesure maika, ary tena maika ny andro radiolina satria jereo tsara. Petahany Lola Rasomaharo, Ratsiraka, vita. Petahany Ravalomanana, vita. Petahany ery Rajaonary Mampianina, vita. Petahany zao ianao andro radiolina, petahany koa Rajaonary Mampianina, vita. Fa izy eo ihany findra licence de bois fotsiny. Miala amin'ny bois de rose izy dia miditra amin'ny palissandre, dia io parasite eo izy. Tsy un vrai parasite zany raha zay no tianao tenena. C'est comme ça qu'il use
Tsy haiko na fantatr'Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy. Fa io fizarana tany ao Akatriny eny dia dererana io amin'ny resaka golf io Lola Rasomarina. Efa elana eny kôtikôtinana io e. Ka tsy haiko na raikitra zay na tsy raikitra. Ela ny kôtikôtinana io. Rehefa zao no teneniko anao Andriamatoa Andry Rajoelina, hanatra ny ahy ary ino no teniko. Mila maka mesura maika ianao. Na eny fa na dia amin'ny Zanô raha mambazafy ary. Nahoana mihitsy ny gouvernementanao voapalapala daholo na renouely ary. Za filaza aho. Reny manko no tiany reny. Voapalapala daholo hatraminao. Fa Mamra Vatomanga, clean, tena hoe, clean. Ils mangent tous les midis ensemble. Aiza, amin'ny Rossini. Oui. Mody soi-disant hoe club-na golf, zay reto, zao. Arao maso io. Tena miteny anao fa tsy fantatrao ny zavatra ketrehan'izy mitsana. À partir du moment ianao tsy mahafapo ny Mamra Vatomanga, ny zavatra ankatahany aminao ka tsy tanterahanao, dia efa miomana amin'ny plan B, dia fa vita ianao. Taddio tsara zay teniko izay. Petaka tamin'ny Pierrot izy, vita ratsiraka. Petaka tamin'ny olon-davalo izy, vita ravalo. Mipetaka tamin'ny olon-drajon Armampianina izy, vita rajon Armampianina. Rehefa hitako manko le hoe, et donc, betsaka ihany zany na vita tao anatin'ny 60 ans. Dimy kosa aloha tena marina, ary ereranao iny. Ahoana kosa ny itenenanao tsy navita ny olona tao amin'ny 80 taona nanaovana hatramin'izay. Fa le fait hoe tsy iny ihany ny kritika sy fipalana na diabolisation ataon'ny lolanao ao amin'ny la gazety, o ataon'ny lola amin'ny membre ny gouvernemanta zay mapara. Jereo marina fa manao tsy mety ry dia zany ve mba misy esprit d'équipe avy eo aminareo e. Palan'ny olona ry amin'ny gazety ry ny directeur général ny communication anao, ny porte-parole ny gouvernement anao hoe les imbéciles au sommet de la nation. Dia manginy ianao Andriamatoa Andry Rajoelina satria ianao ve matahotra ny lolo, ianao ve ny filoham-pirenena, dia inona no atahoranao an'ny lolo? Sachant que l'opposition est pratiquement inexistante. Fa zay manko ny mahafetsy lolo. Rehefa hita fa tsy metimety ny ry dia tapitapoka izy mifindra ary MDM mandray izy avy eo. Zay mila hoe mila taktika ianao ary possible mihitsy. Indray izy avy eo manampy olona indray, dia ino ny fahavalonao? Tsy anontany anao Andriamatoa Andry Rajoelina fa problemanao zany. Fanjaranao no miteny hoe na i Lola na i Zary Vatomanga fa ohatr'izay leo aho. Eo no ahafantaranao sy ny ahitanao hoe ty Vatomanga ty ne tena miaraka aminao jusqu'à mourir, na hoe intérêt. Dia araky ny teniko teo en politique. Le mot amitié n'existe pas. Le mot confiance n'existe pas. Tout est opportunité et tout est intérêt. Surtout, raha amin'ny fomba ny forgenareo sy Mamra Vatomanga ny relation nareo. Samy mahafantatra daholo ny rehetrarehetra fa mifamaritra nareo ara-bola. Ary zay nitazoma amin'ny Mamra Vatomanga anao any amin'ny fitaovam-pananahanao anao. Ka tsy ahafahanao miteny nandray mbavakory ara fa miaritra trefila amin'izay ataony Lola aminao. Ianao zany ny filoham-pirenena farany mahantra indrindra ary farany vendrana indrindra
raha olo loatran'izany ary manana dosie azo kitihana maromaro no avelanao hikitikitika sy anjakazaka aminao. Raha ohatra ianao te hitady de dondomy aho hoe Fleury eny ara fa mila meo aho. Sarotro zany, tena tsy sarotro zany tompoko. Zao problemanareo zany lazaiko ihany sao de mba mahasoa satria ohatra manahirana ihany zany hoe isaka teteka ianao de palanin'ny olona de nefa le olona akaikinao, namanao, akamanao miaraka maka petit déjeuner anao, malala ny secret anao amin'ny sipasipa sy ny zavatra rehetra sipasipako de nefany miara-misakafo amin'ny fahavalonao voalohany. Tadidio nisy an'ity rencontre ity tany 10 pointy. Tamin'izany ianao mbola tsy filoham-pirenena fa karazana sommet antaranareo tany 10 pointy. Ny mpanao gazety izay tany de saika tsy handray tanana anao akory nefa ny inviten'ny Mamy Ravatomanga tany. Tao anatin'izany Lola, tao anatin'izany le ankiray miaraka amin'ny Lola matetika iny, tokony ho fantatrao zany. Zay ny androany fanome ravatrika nahatratra amin'ny alakamisy masina daholo a. Fa mbola ito zay tantara zay ary mbola ito zay resaka zay satria ho avy indray zao no hoe Fleury Rakotomalala nanao bois de rose, Fleury Rakotomalala nanao an'izao zay manko spécialité an'olo zay rehefa dénigranao izy a io la gazety io ny ampiasainy. Fa zaho zany de miteny eto ninona manjoana de reto olona telo reto efatra no mety hamono aho: Lola Rasomaro, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Mamy Ravatomanga. Averiko: Lola Rasomaro, Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana, Mamy Ravatomanga. Fantatro fa samy makiavy alika daholo reo ary mahavita zavatra tsy eritreretin'ny olombelona. Na zany maty zany tsy rarahako fifanafoko amin'ny firenena ny haiko, fantatro fa tsy ho very ny vady aman-janako, magnano an'Andriamanitra. Zay no mahatonga anahy tsy matahotra amindreo ary ny fahavalo tsy maintsy ho resy rehefa manana an'Andriamanitra ianao anatinao ary mivavaka ary tsy miteny afa-tsy ny zavatra maro. Zany zavatra teneko zany tena miteny aminareo fa tsy hisy lainga zany. Tamin'ny malala tsika fa isan'andro de voapala ao amin'ny la gazette de la grande île na izy na izy. Fa tsy Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao. Efa ny olona tokony hivoaka amin'izany mihitsy no arovana. Zay olona mpanambola de eo akaikin'ny Lola ary c'est un vrai parasite ao a. Tena teneniko anareo zany. Et c'est comme ça que sa vie marche. Il vit comme ça. Tamin'izany fotoana zany izy a, tamin'izany hoe Maurice Tsiavonana sy Pierre Older zany, mialatsiny atoko fa tomobilin'ny Pierre Older no tomobilin'ny Maurice no mitondra azy. Fa na tomobile rehefa tsy manana intsony izy tamin'izany. Tsara ny ilazana an'izany tenin'izao satria anao findratsokiny izy rehefa aveo rehefa ho voapala ao de tonga de mazava be fa ho RMDM izy. De fantatrareo ny toerany rehefa aveo de anao veloma
Raha fety ao antsika menakavy, zay aloha ny androany a. Fa amin'ny talata indray tsika vao mihaona, avelao mba haka vakansa kely paka Fleurir Cotomalala. Asa zao mbola aiza ny budget anaovana an'izany paka zany, samy tahin'Andriamanitra daholo tokoko, mandram-peona veloma. Iko banzana. Sama-sama marozay e. Yeah. Di zao misy koragna hely zay lahako e. Feno tsy miontsany. Ya, manavy zay sarihatra hely amin'ny tanàna migengoengo hely, gorogorosy hely fa nahazo teny zay lahay ilay karera hely manavy zay. Hazo. Kelo andeha ndraiky mahatsagadina zay zany. Matokisa manavy. Antsika ndragahary zay gambelitena tsika tezina olo. Zay ndraiky amin'ny tanàna eto fokony e. Ya. Izy ka za ala izy misaromka tia zana. Akory fotony. Akory. Sa tia na zay. Anao mingoa basy koa fa zay basy. Zera. Ok, basy da. Yeah. Nos bané. Sawane sama. Sawane ranga. Saravano sama. Somtu fumanire manje. Nina talua karazingi. Sina faitanga na taitengude. Tomato samuta anatiniaka. Banaita kudiva mashivudina. Tomsazo nasara anatinambule. Shoti medan kujanga nutiketa. Mami fera tenga banse no yufa pini. Saro eno zama. Somtu fuwanire manje. Nina talua karazingi. Sina faitanga na taitengude. Tomato samuta anatiniaka. Banaita kudiva mashivudina. Tomsazo nasara anatiniambule. Shoti medan kujanga nutiketa. Rubini toni piana anatina natirano. Shoma mpunga natirano. Fenu timi ontanye. Alope baba delire. Ambara no tenunga zetu nambani no. Mon delire no way. Fenu timi ontanye. Alope baba delire. Ambara no tenunga zetu nambani no. Mon delire no way. Ukamna kafu kaka. Atoru mchumba na majiati. Sandi mtandini nguhina. Tambulata mola take. Zini titi kina manambani na nunga. Joti patia pade. Anga masnya utim soma tumba. Sabana wari angahe. Ola hedi kahela tulana ube. Tambulata mola take. Zini titi kina manambani na nunga. Joti patia pade. Anga masnya utim soma tumba. Sabana wari angahe. Ola hedi kahela tulana ube. Ite katika mfamisa. Azafady aloha fa tapahako vetivety a. Asa angamba tadiditsika le kany izy teo, kany Colonel Charles. Raha tsy voavonjy ny Colonel Charles dia maty, ary ohatran'ny hoe maty naturel raha tsy voavonjy ara-potoana.
samby mieritreritritsika menakavy mbola velona colonel Charles afaka manao démenti hoe tsy marina ny tenin'ny Fleury momba ny kahany manokana na hoe diso. Noamin'ny Savina izy amin'ny alalan'ny sakafo hoaniny ary mandeha tsikelikely manapotika ny taova ao anatiny misy famisaviana nanaovana azy. Mba miangavy ahako an'ny colonel Charles mba hiteny ary ilazany momba an'izany hoe nisy zany na tsy nisy tompoko. Tena mangavy tompoko. Palazao. Ho fantatry ny taranaka hoe misy tsy valahara ary tena misy tsy valina ao amin'ny firenena io fa mavita mavanin-doza. Une bonne fois pour toutes mba manana tompoko courage. Fleury Rakotomalala raha tsy miaramila. Manana fianakaviana, manana ray aman-dreny 20 taona mahery any Madagasikara tompoko. Fa aza miafina ao ambadika izany hoe zay ne manana fianakaviana an'izay zao miaramilonareo. Ao ny sasany ancien ministre tokony jora hiteny hoe zao ny zava-misy ary zao ny zavatra tsy maintsy tenenina ho an'io firenena io. Mba ho fantatry ny taranaka. Rehefa tsy hiongana ihany ireo olon'ireo ho fantatry ny taranaka dia nizao. Ndao fahatsiarovana ny tatensa ndao tompoko. Sandrano masony tabako tamin'ny reny mananao isanandro mararite tsy nampoizy manao mbola nambitana sy tady za lasa nenao ankehitriny matsiaro ny fahiny tena tsy fofanao tamin'ny reny Misao mialatsiny zaho Zao karala sadala miteny-tenire Noratrano fosa Ankehitriny tsy tantinao mahita Zao mitia olo kafa Zao ianao sahirana mifony Ianao tsy tiako intsony Raha misy olo iray mba tena tianao Anao ny tsara mba tsy hanenenanao Kazavary anampafinarentana mandalo fa manimba maio Tsy avolaina anaty anao Fandalovana zao fiainan'izao Bizao hoe sora mieritreritrao Tsy tiako tsony anao Aloha zafonano mandady aminao Natisoanao Zimba tsapanao mihitsy izany Noararatonao ihany Misy kontegna tegna tia Kara olo fanahode Mba misy fetrany any kareta Posaky fatsim-potsy Azafady Olina tatopoko Inakuiana Sitinyani tuluku Kamina Kini fuke falasanulu kafa Yana konsiwaza Sawe no saire na nifo Yana stick to Ramisulu niremba tena tia nao Nitsara Wachane nena nao Kazavary anampafinarentana mandalo fa manimba maio Tsy avolaina anaty anao Fandalovana zao fiainan'izao Bizao hoe sora mieritreritrao Tsy tiako tsony anao
tsaratsika jiaby e, tatao sy fody, la mozika gasy tsy lany eto amin'ny radio Paradis gasy, somatsika jiaby e. Manzombona ny andro, ireo fahatsiarana, itoetra ankilana foana, asambara ilainy fitiavako. Mba tiako ahire, ny fonao sy ilay fitizay nomenay, hiaradia aminao no tiako, izany faniriko. Fitiavana mam, zay tonga hoazy tsy noforse, zay nampirany fotsy kasy anao nahazo vana anaty ao. Voajanahary na malifaly, napitomany anatyako. Asandro pitiavako. Minitra vitsitsay anoko feona, tsy mahazo aina anatyko ao. Andro ray tsy ahitako anao, manosika dia hitady anao. Tezako fa nahitanao akaiky ny foko, hiaradia aminao no tiako, izany no faniriko. Fitiavana mam, zay tonga hoazy tsy noforse, zay nampirany fotsy kasy anao nahazo vana anaty ao. Napitomany anatyako. Asandro pitiavako. Milana sairo jazz, ny fiainana kety antany, ifampizaranana natsiky natomany, manilanao an-trany. Foro mitambatra iray, tsy voaravanisan'iza io naniza. Fitiavana mam, zay tonga hoazy tsy noforse, zay nampirany fotsy kasy anao nahazo vana anatyko ao. Voajanahary na malifaly, napitomany anatyako. Asandro pitiavako. Fitiavana mam, zay tonga hoazy tsy noforse, zay nampirany fotsy kasy anao nahazo vana anatyko ao. Urony zavatra rehetra, ka handresy lavitra ny zavatra rehetra. Sotranao tompoko a? Satratsika rehetra, sotran'ny tatensa tena ny tsara ihany ny lasa aloha zay mandram-peona tompoko veloma, samby tahin'Andriamanitra totsika rehetra. Veloma tompoko.